mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly mirahabantsika ravako malala tratrety alakamisy fa valo ny volana jona ity ny mofinaina voalahatra oantsika nio dia niboky ny Jeremia mpaminany Jeremia toko faharoa amby efapolo andininy fahafito hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo anaran'i Jesoa. Ary no ny afaka afoloana dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehova. Ary izy ny antso ny Joanana zanak'i Kare sy ny mpifeny miaramila rehetra izay tao amin'ny olona rehetra na kely na lehibe ka nao taminy hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely izay efa nanarahanareo ahy mba aboraiko eo anatrehany ny fiforonareo. Raha mbola onona amin'ity tany ity ihany ianareo dia haoriko ianareo fa tsy horavako ary amboleko ianareo fa tsy hongotako fa manenina aho ny amin'ny loza namelezako anareo. Aza matahotra ny mpanjakan'ny Babilôna izay atahoranareo, eny aza matahotra azy hoy Jehova fa momba anareo aho hamontsy hanafaka anareo amin'ny tanany ary ataoko mahita famindram-po ianareo dia hamindra fo aminareo izy ka hampody anareo ho any amin'ny taninareo. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Riavako ity bokin'ny Jeremia mpaminany ity dia isan'ny boky ahatsapahantsika ny toetran'Andriamanitra. Maneho ny toetran'Andriamanitra izay mahagaga. Iny mampamahagaga voalohany dia izao, Andriamanitra dia masina ary mitaky fahamasinana amin'ny firenena izay nifidiny na mitaky fahamasinana fiangonana. Tsy mandefitra eo anatrehan'ny zavatra tsy mety Andriamanitra, tsy manaikinaiky zavatra tsy mety Andriamanitra, mitaky ny fahamarinana, ny famindram-po, ny fahamasinana, ny fitiavan'Andriamanitra. Fa nefa aseho amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany keo ilay Andriamanitra mamindra fo. Teneniny mety hoe manenina ny amin'ny nitezako na ny amin'ny kapohako ity firenena ity manenina ny amin'ny loza izay namelezako anareo. Andininy fa folo tapany farany. Andriamanitra mamindra fo. Andriamanitra miaino ny fifonan'ny olona. Andriamanitra mahita ny fibebahan'ny olona. Toetra asehony Jeremia mpaminany eo amin'Andriamanitra amin'ny lafiny ilany, Andriamanitra tsy aitohaina, mahatanteraka ny teniny meny, tsy mandefitra eo anatrehany tsy fahamarinana, nefa koa malemy eo anatrehany fibebahan'ny olona. Lay loza izay kendren'Andriamanitra melezana ny zanak'Israely dia nanjary fitahiana indray rehefa nibebaka ny zanak'Israely. Misy fomba fiteny malagasy izay andavanandro sika ny tenenantsika azy manao hoe ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Tsy hoe ao anatin'ny mamy no misy ny mangidy, fa ao anatin'ny mangidy no misy ny mamy. Toy ny milaza fa ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'ny fiaretana, ao anatin'ny zava-manahirana maro isan-karazany dia izao misy valiny ny fiaretana, misy valiny ny fiafiana, misy valiny ny fiezahana ary misy valiny amin'ny andavanandro mihitsy aza ny fikerezanay. Saingy inona le mangidy resahan'ny bokin'i Jeremia eto ary inona le mamy? Ho aniza le mangidy ary inona le mamy? Tsara ny manazava ny bokin'i Jeremia mpaminany ity riavako malala fa mazava be amin'ny Jeremia ny antsoina hoe teolojia, ny antsoina hoe sisa, teolojian'ny sisa. Zany hoe misy zany tena sisa tavela mihitsy. Amin'ny firenen'Israely nisy olona anetsiny ireo, anapitrisany dia isy vitsy anisa sisa, zay le tenenin'i Jeremia, sisa ambiny
ireo ambiny ireo no anarina indray ny firenena, zany hoe anivan'Andriamanitra ary handalo ny fanitsiana sy ny fitezaina ataon'Andriamanitra ary de isy ny sisa. Reo sisa ireo no anondrenan'Andriamanitra ny vaovao indray. Tsy ho tamingana zany ny zanak'Israely, tsy ho tapitra tarangana ny firenen'Israely, fa isy ilay sisa mandrakariva. Ireo sisa ireo no iverina amin'Andriamanitra ka hatanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe fanekena mandrakizay ange no ny fanaovako tamin'ny Davida mpanjakanareo. No zany de eo zany de afaka malala lay teolojian'ny sisa. Inona le sisa hotsika teo? Ny apahany voalohany dia efa lasa efa ravan'ny Samaria, ravan'ny fanjakana Asiriana aty amin'ny taona 2,700. Apahany kely sisa, foko anankiray sy roa kely sisa de fokon'ny Joda sy Benjamina sisa ny tavela. Ny folo efa lasa efa rava, mandrakitiny androany de tsy hita intsony. Ny sisa tavela teo de le foko kely taty atsimo, taty amin'ny fanjakany Joda. Tamin'ny fanjakany Joda io de ny apahany efa lasan'ny Babiloniana. Lasa nentin'ny Babiloniana babo. Tavela mbola nisy. Tavela tao tanàna ny Osa, ny Vitsenisa sisa. Ny apahany dia ao aorianan'io de hoentin'ny andeha handositra ho any Egypta. Iza le sisa tavela io? De hoy ny tompo manao hoe lay sisa de tsy iza tsy akory fa ireo zay anaiky ny fandaharan'Andriamanitra ka hiaritra lay fanefena any Babilôna 70 taona. Io le teneny manao hoe aza matahotra mihitsy ny mpanjakan'ny Babilôna ianareo. Ataoko mahita famindram-po ianareo de amindra fo aminareo izy ka ampody ianareo ho any amin'ny taninareo. Zany hoe ekeo lay fangiry firiana, lay mety ho fijaliana, lay fifindramonina miala ny tanindrazana ka andeha ho an'ny Babilôna. Ekeo zay. Fa izao rehefa tonga any anareo dia ataoko mahita fity sy famindram-po amin'ny mpanjaka amin'ny Babilôna. Ataoko mahita fity amin'le firenena ivahinianareo ary de amerina nareo zay izy afaka 70 taona. Sarotra tamin'ny Jiosy nino an'izany faminaniany Jeremia zany. Satria aminy de zao manao hoe ao anatin'ny mangidy de mangidy. Dia izy mbola sarotra be zany Jeremia, ahoana moa no anekenany zany hoe ahoana no anekenany sitrapon'Andriamanitra ka hoe ho babo an'ny Babilôna no sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny mandositra any Egypta. Ahoana no anekenany zany ho sitrapon'Andriamanitra? Kanefa ho Jeremia mpaminany hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra. Re afaka malala hotsika manao hoe ny teolojian'ny sisa. Ny zavatra tiany Jeremia mpaminany ho takatritsika amin'ny 17 sy ny 12 de zao zava-dehibe ny fankatoavana sy fanekena ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tsy takatry ny saitsika indraindray ny mangidy avelan'Andriamanitra lalovana. Mety tsy takatry ny saitsika indraindray ny zavatsarotra avelan'Andriamanitra lalovana. Mety tsy azotsika indraindray ny fangiry firiana mafy avelan'Andriamanitra lalovana. Fa ao anatin'ny reny no anefen'Andriamanitra ny mpanompony ary dia mivoaka amin'ny fitahina matretrika izy. Zay le tenin'ny mpanao salama na hoe enao efa naniraka ny fahavalonay na nihitsaka ny lohanay. Dia nivoaka tamin'ny fitahina matretrika izahay. Ravako malala ny tiany Jeremia ho takatritsika de zao zava-dehibe ny tokony ho ananany mpino fankatoavana sy finoana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra sy finoana ny sitrapon'Andriamanitra nefa de tsy toetra mandeha ho azy ao anatin'ny olona tsy akory. Satria ny olona de mpikomy avy hatrany. Ny dikany teny hoe mpanota de mpikomy. Ny dikany teny hoe mpanota de olona nandà ny sitrapon'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra. Tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra ho sitrapon'Andriamanitra fa manao ny sitrapony ho sitrapon'Andriamanitra na manao ny sitrapony ho an'ny sitrapo marina de mpikomy izy zany, mpikomy amin'Andriamanitra. No zany de zao
sarotra amin'ny olona mpikomy mihitsy ny anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ho marina. Fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra ny olona mibebaka, ny olona resy lahatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny olona io tenenin'ny Jeremia hoe de tonga ny taranaky rijazany ireo safa kare sy ny vahoaka rehetra de niteny tamin'ny Jeremia mpaminany manao hoe masiny ianao, aoka ho brahina eto anatrehanao ny fifonanay, ariva vao am' Jehova Andriamanitrao ray zay de reto sisa ireto, fa vitsy zahay no sisa na dia maro aza fahiny. Zay le teolojian'ny sisa hoe tsika teo, le teolojian'ny sisa zany iza lay sisa? De le olona mibebaka, lay niverina tamin'Andriamanitra, ary reo sisa niverina tamin'Andriamanitra reo no atakatra ny sitrapon'Andriamanitra. Ireo no afantatra hoe aika ny sitrapon'Andriamanitra de ao anatin'ny zavatsarotra de ahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny fihevitritsika tsy fihevitr'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra ny mahatakatra hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, tsy ny olona rehetra mahatakatra an'izany, fa ny olona ao amin'ny tompo ihany no mahatakatra an'izany, ary ao amin'ny tompo ny olona rehefa resy lahatra fa Andriamanitra ny manana ny marina, Andriamanitra ny tsara, ny olona mpanota, ny olona maniasi, ny olona milina miverina amin'Andriamanitra. Afaka malala ny zava-dehibe zany de zao, ny finoana ateraky ny fifonana, ny finoana ateraky ny fibebahana, tsy ny finoana ateraky ny raisonnement, tsy finoana zay, tsy ny finoana ateraky ny lojikan'olombelona, tsy finoana zay, fa ny finoana ateraky ny fibebahana, ny finoana ateraky ny fifonana, ny finoana ateraky ny fionana amin'Andriamanitra, zay ny tadiavin'Andriamanitra. Ary zay izay finoana ateraky ny fiverenantsika amin'Andriamanitra izay ny tiany Jeremia ho takatritsika eto. Hoe ny finoana ny tompony teny farany, zay manatoky an'Andriamanitra, izay miverina amin'Andriamanitra, zay natao hoe sisa. Izay lay mandova fitahina. Fa ny faharoa zay aseho ny bokin'ny Jeremia mpaminany amin'ny dininy fahafito ka hatramin'ny dininy faharoa ambin'ny folo zay mofinaina teo rehefa ko malala, dia ny zavatra faharoa lehibe de zao ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Zay ny mamitina azy. Tsy takatritsika ny sitrapon'Andriamanitra, tsy azotsika indray ny sitrapon'Andriamanitra, fa izao ny zavatra rehetra de miara-miasa asoa izay olona mibebaka, zay nazahoanao azy. Izay mibebaka, izay mitodika amin'Andriamanitra de ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa asoa. Tsy afaky nanaiky an'izany teolojia amin'ny Paoly zany reo olona amin'ny testamenta taloha, rehefa ny zavatra ratsy de ratsy ny aterany. Zay raha teo ny lojika kartezianina, rehefa ratsy de ratsy naterany, rehefa tsara de tsara naterany. Zay ny lojika kartezianina hoe ny marina de marina ihany. No zany de tsy nanaiky mihitsy ny zanak'Israely manao hoe ahoana no heverinao fa ho babo any Babilôna mandritra ny 70 taona tsika de hitondra zava-baovao sy zavatra mahafinaritra ho antsika zany 70 taona tsika hiala eto amin'ity tanàna ity, 70 taona tsika hilozatsika ity tanàna ity, ary ahoana no ahatonga amin'ny Babilônianina hanafaka atsika ny tempoly aza, ny dora, ny manda aza, nazerany, ny olona tsara fanaso, ny olona manam-pahaizana, nety no andevy tany aminy. Ahoana ny ilazanao Jeremia fa mora hiverina eto tsika? Ahoana ny lazanao fa hamoaka atsika indray izy, hanome alalana atsika hivoaka indray afaka 70 taona manofy ianao? Fa rehefa ratsy de ratsy ny aterany, rehefa tsy mety de tsy mety ny aterany. Ny tenin'Andriamanitra nefa teo ny tsia, tsy ny fitrangan-javatra akory ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa ny fitrangan-javatra bitika amin'Andriamanitra. Na inona ny zavatra mitranga, na inona ny zavatra miseho, tsy zany ny tompony teny farany, fa ny finoan'ny olona sy ny fibebahan'ny olona ihany no tompony teny farany. Ray mantsika mieritreritra hoe vita, zay zany de zay zany ko tsy mety tsony, zay zany rano raraka iny de fa zay zany de zakaina zany ny vokany, de tsy hita moa zany fa de zay zany de potika zany de tsy mety tsony zany. Tsy zay fitrangan-javatra izay ny zava-dehibe amin'Andriamanitra, fa ny finoana. Ary rehefa ao zay finoana zay de izao
lay zavatra rehetra manjary miara-miasa mahasoa. Mety ho nisy zavatra simba teo tsy maninona akory zany am'izao ohatra masina fa izao hitondra zavatra vaovao hafa indray, tsy hoe iverina hoe fa iny le vaky le tavoangy na vaky le vera de tonga de akamarandriamanitra ho vaovao ndray mety ho vaky any iny tsy maninona fa hisy tavoangy vaovao na hisy vera vaovao na hisy zava-baovao hipotra zay le hoe ny zavatra rehetra miara-miasa. Lay zavatra iverinao mangidy teo de anjary ho mamy io. Any manova ny mangidy ho lasa mamy, any manova le zavatra tsy mety ho lasa mety de zao ny finoatsika sy ny asan'Andriamanitra anatin'izany finoatsika zany. Ny finoatsika ny manjary ery mampiova ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra. Afaka malala mampahery atsika ary ny bokin'ny Jeremia mpaminany eto. Indraindray misy zavatra tsy maintsy ekenao na matetika mihitsy ary misy zavatra tsy maintsy ekenao ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Fa enganenao ho lay sisa, enao zany ilay marina, enao lay mibebaka, enao lay fanandray an' Jesoa, enao lay niny ny famelan-keloka nataon'i Jesoa, ianao lay sisa. Ary ho anao lay sisa io de matoky fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa. Aza kivy am'izay mety ho manodidina anao araky ny tenin'ny mpanao salamy na menjera daholo ary ny ray alina manodidina anao na lavy daholo ary manodidina anao tsy an'ny olana akory. Fa rehefa ao anatinao lay finoana lay sisa zany ianao lay nibebaka, ianao lay nitodika tamin'i Jesoa, ianao lay miaraka amin' Jesoa de zao io zavatra rehetra lalovanao io de miara-miasa asoa. Na inona mety ho fahasarotam-piainana na inona zavatra mety ho mitranga de zao hain'Andriamanitra anjary mahasoa anao io. Ny olana zany de zao azo mametra-panontaniana amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao hoe ahoana moa zany ty Andriamanitra. Fa ny olana de zao enao ve le marina, enao ve le no amarinina, enao ve le mibebaka, enao ve miaraka amin'Andriamanitra sa tsy. Tsy ny fitrakan-javatra akory ny tompony teny farany fa ny fitrakan-javatra mety miova anio apitso afaka ray segondra akory any. Fa ny zava-dehibe de ny hoe miaraka amiko ve Andriamanitra sa tsy. Ao amin'Andriamanitra ve sa tsy ao amin'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra eo amperan-tanan' Jesoa ny fiainanao de mino fa ataon'Andriamanitra miara-miasa ny zavatra rehetra ary ny mangidy de zao hiafenany mamy ho anao. Vavaksika tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny teninao zay mampahery anay fa tsy ny fitrangan-javatra, tsy ny zavatra miseho amin'ny vanim-potoana ankehitriny akory no tompony teny farany fa ny finoanay sy ny fahatokiana ianao. Rehefa miverina aminao zahay, rehefa mitodika aminao zahay de ny zavatra rehetra ataonao miara-miasa ahasoanay. Tompo de mitalao amin'ny famindram-ponao zahay, ataovy isan'izay mindro, ataovy isan'izay mahatoky, ataovy isan'izay mitoetra mandrakariva amin'ny teninao. Indraindray zay tompo be fisalasalana manoloana ny zavatsarotra lalovanay, ny tsy fahasalamana, ny rofin'aretina, ny fahasarotam-piainana, ny tsy fifandraisana amin'ny manodidina, ny tsy fahalavorarian'ny asa, maro isan-karazany de indraindray mampiozongozona ny finoanay hoe miaraka aminay ianao sa tsy. Tompo ataovy azonay antoka fa miaraka aminay ianao satria Andriamanitra mamela heloka anay, Andriamanitra mihaino ny fifonanay sy ny fibebahanay isan'andro, Andriamanitra manome toky anay fa momba anay mandrakariva de tefeo hiara-miasa soanay ny zavatra rehetra. Mivavaka izay tompo ho an'ny asanay isan'andro. Ampahiry zay ataovy hitanay amin'ny asanay ny fitiavanao, ataovy mamokatra ny asanao zay tanterahanay ho fifalianao. Jereo marary, jereo manana olana, jereo manana ady am-panahy tompo, ampahiry izy re. Jereo havanay zay azo pahorina, jereo havanay zay tady asa, mandalo olana maro isan-karazany, aoka eo akilany izy reny mandrakariva ianao. Fangio amin'ny famindram-ponao ny tanindrazanay mba ho isan'ny sisa izay mitodika aminao, miverinao aminao ny firenenay tompo. Anjaka eto amin'ny taninay ene Jesoa ny fiadananao sy ny fifalianao de mametraka ny fiainanay mandrakariva ambany famindram-ponao zay Jesoa. Amen.